Ny fianakaviana tena zava-dehibe ao anatin'ny drafitr'an'andry amanitra. Fantantsika fa Andriamanitra ny iaraintsika any an-danitra. Ny dikan'izany hoe isika rehetra ny zanak'Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra ny iraintsika dia isika ny zanany midika hoe fianakaviana isika. Dia fantantsika fa isika rehetra ny fianakavian'Andriamanitra. Dia fa ao tena zava-dehibe ny fianakaviana. Tena zava-dehibe ny fianakaviana satria ao anatin'ny fianakaviana ahazoantsika mianatra zavatra marobe, ahazoantsika miomana ho an'ny zavatra ho avy, ahazoantsika hifaly ary koa ahazoantsika miara-malahelo amin'ny zavatra ratsy. Dia tena zava-dehibe ny fianakaviana satria ahazoantsika hianatra ny zavatra marobe. Rehefa mbola kely isika dia hanampy antsika ny ray aman-drenitsika hianatra zavatra maro. Ohatra ny hanampy antsika handeha tongatra, na hanampy antsika hiteny, na hanampy antsika hanao na inona izay ilaintsika atao. Dia hitantsika fa ao anatin'ny fianakaviana misy ny fanampiana. Dia koa ao anatin'ny fianakaviana misy ny fahasambarana. Koa ao anatin'ny fianakaviana misy ny alahelo. Dia hitantsika fa raha irery isika eto an-tany dia mety sarotra ho antsika hianatra zavatra maro, indrindraindrindra rehefa mbola kely isika. Mety mahafinaritra rehefa faly isika fa tsy mety miara-mifaly miaraka amin'ny olon-kafa satria tsy ao ny fianakaviana. Dia mety tena sarotra be ny fotoana ny alahelo satria tsisy olona izay afaka hanampy antsika. Dia hitantsika fa ny fianakaviana mety miara-manampy, afaka miara-mianatra ny fianakaviana. Dia amin'izay samy mitombo ny fianakaviana, ny ray ny reny ny zanany, zavatra ohatran'izay. Dia hitantsika fa ny zareo rehetra ao anatin'ny fianakaviana afaka hiomana mba hiverina amin'Andriamanitra. Satria io ny tena tanjontsika mba hiverina amin'ny raintsika any an-danitra. Dia ho feno ny fianakaviantsika indray. Dia tena fantatro fa zava-dehibe ny fianakaviana. Rehefa hiezaka hanao zavatra tsara ny fianakaviana dia ahazoantsika, dia ahazon-jareo ny fahasambarana sy ny fifaliana ary indrindraindrindra ny fitahiana. Dia io ny zavatra tena ilaintsika ao anatin'ny fianakaviantsika. Tiantsika raha ny fianakaviantsika ho faly, ho mahomby, zavatra ohatran'izay. Dia tena fantatro fa rehefa manaraka Andriamanitra i Jesosy Kristy dia tena ahazoantsika ireo zavatra ireo ao anatin'ny fianakaviantsika. Ho faly ny fianakaviantsika, ho mahomby ny fianakaviantsika. Dia amin'izay tena ho tratry ny tanjon'Andriamanitra ho antsika rehetra.